ho antsika vahoaka natananarivo sy ny manodidina rehetra mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitombavaka lehibe ho amin'ny andavanandro ny talata amin'ny 12 ratoandro dia isy délivrance goavana arahana fametratanana lehibe iaraha amin'ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny Amity Chapel International ny alarobia kosa dia iarahana amin'ny pasteur Frederika Randriary miakatra fotoana iray goavana zay iandrasantsika n'le hoe sekolony fitahina ianarantsika zavatra be mihitsy makasika ny fahasoavan'Andriamanitra ny fitahin'Andriamanitra ho amin'ny tokantranonao ho amin'ny fianaran-janakao ho an'ny hoaviny tanora sy ny rehetrarehetra ianarantsika isaky ny alarobia amin'ny 12 ireo rehetrarehetra ireo dia ho totosaina etsy amin'ny Mongote andrefanambojanahary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao soavana oraisinao ambadika zao ndao tsika maky ny tenin'ny tompo atao amin'ny bokin'ny Estera aloha ndavaka itsika atao amin'ny bokin'ny Estera Estera toko faefatra andininy fatelamifolo toy zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao ary Mordekay nampitondra valiny tany amin'ny Estera hoe aza manao anakapo fa ho afaka mihoatra noho ny jiosy rehetra ianao sainga ao an-tranon'ny mpanjaka fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro zao dia izy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny jiosy fa ianao sy ny mpianakavindrainao kosa dia ho aringana ary iza moa ny mahalala fa angamba ho amin'izao andro zao mihitsy no nanandratananao ho amin'ny fanjakana dia nampitondra valiny ho any Mordekay indray Estera ka nanao hoe mandehana ary vorony jiosy rehetra zay hita eto Sosana ary mifadika hanina noho ny amiko ka aza mihinana na misotro akory atelona na andro na alina fa izao sy ny ankizy vaviko hifady toy izany ihany koa ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna azy koa raha tahiny aho dia maty raha ho tahiny maty aho dia maty dia lasa Mordekay ka nanao arak'izay rehetra nandidiny Estera azy halleloia atao amin'ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo Jeremia toko fahasivy amby roapolo andininy faefatra izao no lazainy Jehova tompony maro Andriamanitry ny Israely amin'ny babo rehetra zay natolotro ho babo any Jerusalema any Babilônia manaova trano ianareo ka mitoera aminy ary manaova tanimboly ka hano ny vokatra avy aminy manambadika miteraza zalahy sy zazavavy analao vadiny zanakareo lahy sy ampanambadio zanakavavinareo mba hiterana zazalahy sy zazavavy ka iamaro ane ianareo fa tsy havitsy ary katsao zay adana ny tanàna zay nampandehanako anareo ho babo ary mivavaha amin'ny Jehova ho azy fa raha miadana izy dia mba hiadana koa ianareo halleloia ary avana malala enonareo tsy zavatra ambarako teto soa elinao fa tonga teto androany teneno zany ho nilanao soa se fa tonga teto androany satria ny tenina nanentanana tany amin'ny radio sy nanentanana antsika androany teny hoe hivavaka ho an'ny inona tsika
ivavaka ho an'ny firenena. Zay ny tena nanentanana antsika hoe andao ivavaka ho an'ny firenena malagasy. Raha ohatra zao ity fotoana androany eto ity natao hoe vavaka spécial manokana ho an'ny million, andraisana million, dia azoko heverina fa betsaka noho izao tsika sa mety ho vitsy noho izao? Betsaka. Betsaka satria ny olona dia ny olona tompoko dia tsy ohatra noho izao ny toetrany, fa ny olona dia tia tena. Manina ny olona hoe raha vao zavatra tsy makasikasika amin'ny fiainany direct, raha vao tsy tsapany hoe inona ny tombontsoa azony, inona ny fitahiana ho azony, raha ho ataony vavaka ho an'ny firenena dia mametraka fanontaniana izy, dia ohatrinona ny azoko amin'izany, mametraka fanontaniana izy, dia inona ny tombontsoa azoko amin'izany. Zay izy vao miazakazaka eto. Dia zany no mahatonga ny olona miazakazaka rehefa hoe fotoana manokana hoe vavaka manokana ho an'ny poketra. Miazakazaka ny olona sady miaraka amin'ny poketra be mihitsy izy satria ny mamaky azy hoe rehefa mitondra, satria le vavaka ho an'ny poketra dia zao makasika ny fiainany manokana sy ny arabolany manokana. Rehefa saina ny olona hoe vavaka manokana ho an'ny aretina tsy asitrany dia miazakazaka ny olona satria mety aminy mety zany, satria izy efa tsy te handoha vola intsony any amin'ny dokotera dia miazakazaka izy. Rehefa ataony hoe vavaka manokana ho amin'ny fanalana ny hofatrano, azo trano daholo zay rehetra tonga ao ka andramo, iazakazaka ny olona satria izy efa tsy te hanofatrano intsony. Amainina aloha zany. Fa rehefa natao hoe vavaka ho an'ny firenena dia hoy ny olona sasany hoe inona ny tombontsoa azoko amin'izany, inona ny tombontsoa azoko amin'izany. Satria ny fiheveran'ny olona n'izy ity ohatra n'ireny tolona etsy amin'ny trésime reny, hoe rehefa miara mitolona eo miara mahazo tombontsoa ihany, niza amin'ny tolona eo nafiry dia mahazo tombontsoa ihany. Zay ny fiheveran'ny olona. Raha lasaina bavy malala, fa zany efa dia milaza aminao, isy tombontsoa manokana ho raisinao eto androany. Isinona hoe azafady? Izy tombontsoa manokana ho raisinao eto androany. Ato amin'ny lioka toko fafito ndony avakitsika dia misy tantara toy izao. Andininy voalohany, enonareo le tantara. Ny nasitrana an' Jesosy ny mpanompony le kapiteny. Ninona hoe? Ary rehefa vitan'i Jesosy teo anatrihan'ny olona izany toroteny rehetra izany, dia nakany Kapernaoma izy. Ary ny mpanompony kapiteny anankiray izay malalany dia narary efa ho faty. Koa raha nareny amin'i Jesosy ilay kapiteny, dia naniraka aloha olony jiosakeo aminy angataka azy mba ho avy ka hasitrana ny mpanompony. Ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy ireo dia nangataka mafy tamin'i Jesosy izy ka nanao hoe mendrika ny anaovana an'izany izy. Ahoana? Satria tia ny firenetsika izy. Alleluia. Satria ahoana? Jerenareo tsara io tantara io. Kapiteny anankiray tamin'izany fotoana izany moa dia lazaiko anareo, ny kapiteny no ambony grady indrindra. Tamin'ny andron'i Jesosy ny kapiteny no ambony grady indrindra. Zany hoe mitovy amin'ireny général kitana efatra eto Madagasikara ireny zany ny gradiny tamin'izany. Kapiteny izy io. Indray andro dia nanana zanakalahy izy narary. Ary tena narary taizany io. Tena narary ary narary efa ho faty. Fa mba fantatrao ve ny secret an'ity lehilahy ty ka natonga azy nandray fanasitranana ny zanany. Ataovy aleloia aza ato.
nahatonga an Jesosy hanasitana ny zanak'io lehilahy io na dia raha narary mafy azy. Nisy teboka anankiray ngeza be teto nahatonga an Jesosy nietsika, dia tsy inona akory fa izao, jerenareo tsara eo amin'ny andininy fahatelo. Koa raha nareny amin'ny Jesosy ilay kapiteny dia naniraka aloha olony jiosaka eo aminy angataka azy mba ho avy azy sitrana ny mpanompony. Ary rehefa tonga teo amin'ny Jesosy ireo dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe mendrika anaovana izany izy satria tia ny firenentsika. Halleluja. Ny nahatonga an Jesosy ny hetsika handeha hanasitrana ny zanaky ity lehilahy ity dia satria ity kapiteny ity nanana inona? Fitiavana n'inona? Firenen'ny Jiosy. Nanana fitiavana n'ilay firenena, ary izay nahatonga an Jesosy nihetsika hanasitrana ny zanany. Za resy lahatra riavana fa isy vehivavy ho sitrana amin'ny cancer eto androany, isy lehilahy ho sitrana eto androany, isy olana tsy maintsy mivay eto androany vokatry ny fitiavanao ny firenenanao. Alleluja. Zavatra anankiray ihany nanana an'ity lehilahy ity, ny fitiavana n'ilay firenena. Ary rehefa nananany izay fitiavana ny firenena izay dia iny fitiavana n'ilay firenena iny nahatonga an Jesosy hetsika hikarakara azy ary hanasitrana n'ilay taizany tao hatrany tao. Raha lasiana vavy, izay ny tombotsoa hahatongavanao eto androany. Efa nivavaka ho amin'ny firenena nareo hatramin'ny maraina teo, zany tsy efa tena nivavaka ho amin'ny firenena mihitsy nareo, fa rehefa avy eo antsika mbola anao vavaka na dia indray-mbava ihany azy ho an'ny firenena. Fa saingy mahafa azy amin'ity indray mandeha ity dia zao, ny vavaka ho ataontsika aorianan'ity toroteny ity dia zao, vavaka miaraka amina fihetsem-po feno fitiavana ny firenena. Vavaka miaraka amina hoe fitiavana n'ina hoe firenena. Misy olona manko mivavaka ho an'ny firenena dia zao, topo mivavaka fotsiny satria asaina mivavaka zao zay epoahany any afarany. Tsy zay ny vavaka ho ataontsika eto androany, tsy zay afarany any ipoahany, fa ny vavaka ataontsika eto androany dia zao, tena tianay Jesosy ny firenenay, tena maminay ny firenenay, ka mivavaka zay ho an'ny firenenay hitahina ho azy. Ataovy amainina mafirarisy lahatra amin'izany ianao, ho asitsika mihitsy hoe fihetsem-po avy aty anatin'ny fotsika ty hoe tianay ny firenena. Hitanareo ny olona rehetrarehetra atao anatin'ny Baiboly izay ampiasain'Andriamanitra hamonjy firenena dia ny olona manana an'ilay fitiavana an'ilay firenena. Averiko enonao ry tsara, ny olona rehetra zay ampiasain'Andriamanitra ahoana hoe ataon'Andriamanitra fitaovana atao anaty Baiboly, nomen'Andriamanitra voninahitra na sandratr'Andriamanitra tao amin'ny firenena dia ireo olona tia ny firenena, ireo olona tena tia ny firenena. Tsy hoe ny tenany fotsiny, tsy hoe ny tokantranony fotsiny, tsy hoe ny vady aman-janany fotsiny, fa ireo olona manahoana hoe tia ny firenena. Alleluja. Nahatonga Mosesy ny fidian'Andriamanitra. Mosesy ianao dia ho ataoko mpitarika n'ity firenena ity.
iantso anao ary Mosesy amonjy an'ity vahoaka an'Andriamanitra ry zanak'Israely hivoaka amin'ny tany Egypte. Fantatrao ve ny tena secret Mosesy? Nanana inona izy? Fitiavana an'ilay firenena. Ndray andro andao nefa kitsika atao amin'ny Exodus toko faharoa, Exodus toko faharoa andininy faraika ambin'ny folo andao nefa kitsika. Ary tamin'izany andro zany rehefa lehibe Mosesy, rehefa nanino hoe dia nivoaka nakany amin'ny rahalahy izy ka nijery ny fanompony mafy, ary nahita lehilahy Egyptianina teo izy, nanavokavoka ny anankiray tamin'ny Hebreo rahalahy, dia nierikerika izy ka no nihitany fa tsy nisy olona dia novonoiny ilay Egyptianina ary nasitriny tao anaty fasika ny fatany. Ary noho ny apitson'iny indray dia nivoaka indray izy, ary indray nisy Hebreo lahy niady dia hoy izy tamin'ilay ankiray diso, nahoana no mamono namanao ianao? Fa hoy izy, iza nanendry an'lahy anapaka sy ompo tsara anay, moa mikasa mono akoho va ialahy tahaka ny namono lahin'ilay Egyptianina? Dia raiky tahotra Mosesy ka nanao hoe ay fantatr'olona izany. Ary rehefa rehan'ny Farao izany zavatra izany dia nitady hamono an'i Mosesy izy, fa Mosesy nandositra ny tavan'ny Farao ka nonona tany amin'ny tany Midianina ary mipetraka teo anilan'ny lavaka fatsakana rano. Alleluia. Jerenao ny zavatra niandohan'i Mosesy. I Mosesy tsy hoe notendritendren'Andriamanitra fotsiny andany ianao dia hanafaka ny zanak'Israely, non. Tsy notendritendren'Andriamanitra fahatany Mosesy, fa efa nisy tantara tany aloha. Ary io tantara Mosesy tany aloha dia tsy inona fa fitiavana ny fireneny. Ataovy alleluia zany. Fitiavana n'inona hoe azafady? Indray andro dia zao nisy miaramila Egyptianina anankiray. Fantatsika tsara moa fa ny zanak'Israely andevo tao amin'ny tany Egypte, andevo. Dia tonga le miaramila Egyptianina dia zao nanavokavoka ohatsy izy mivolaza Baiboly zany hoe inona ndika zany nanavokavoka n'ity le Israely ty izy, le Jios. Inona ndika zany? Namony, nampijaly an'io Hebreo io izy, nampijaly an'io zanak'Israely io. Hitan'ny Mosesy tery lavidavitra tery, hita Mosesy inona ny ataon'le zalahy ty zany, toa ohatra mampijaly an'le zanak'Israely. Dia nierikerika izy toditodika, no nitany fa tsisy olona, no nita fa nanino hoe rehefa hitany amin'izay fa tsisy olona, inona zay zavatra nataony? Niazakazaka izy dia vonoiny le Egyptianina, folahany tendany, dia meniny savaty, dia nasiny tany amin'ny point vital. Nanina ny avarana? Maty. Rehefa maty tonga dia nilavahany fasika dia nalevony tao. Tena nanana fitiavana an'le firenena nisy azy Mosesy, na dia zanaka zafikely Farao ary ny toerana nisy azy, dia nanana fitiavana ny Hebreo izy, nanana fitiavana an'le Jios namana izy. Noho ny apitsony indray dia nisy samy Hebreo indray samy Jios niady, samy zanak'Israely niady tao. Dia hita Mosesy mihitsy tia ny diso, dia ozy izy Mosesy matsele diso, inona zao ataonao zao, maninona ianao mamono namanao? Ny an'ny Mosesy zany ny toe-po tao anatiny dia zao, fa maninona no mifamonontsika? Tsika olona samy Jios, tsika nareo samy andevo, tsika samy zanak'Israely, maninona ianao no mamono rahalahinao? Nanana fitiavana Mosesy, ary zay fitiavana nananan'izay no ny fitianan'Andriamanitra azy hitarika ny zanak'Israely raha lahy senam-pahamalala. Izay fitiavana nananan'izay
nona tonga n'Andriamanitra ny fidy azy hoe ho ataoko mpitarika ianao. Fantatry fa misy tanora tonga eto tena manana fitiavana n'ity firenena malagasy ty mihitsy. Fantatro amin'reto pastera ivoaka androany reto fa misy tena manana fitiavana n'ity firenena ty mihitsy nareo pastera. Ary izay fitiavana hitan'Andriamanitra ao anatinareo zay anandratan'Andriamanitra nareo fomba tsy takatry ny say. Ataovy amen. Fatarao tamin'ny crise tamin'ny 2002 crise 2002 reny zay ser pasteur atovy nanana radio kely zay tao pasapito tao fa tena nirehitra tamin'ny fitiavana n'Andriamanitra. Nanina hoe dia nirehitra tamin'ny fitiavana ny firenena, nirehitra tamin'ny fitiavana ny firenena. Za tadidiko tamin'izany fotoana izany fa ny tompo mahita an'izany ary ny tompo manala an'izany. Nanaonao foana mihitsy nanamboatra tracta karazana fisy kely reny tracta zany napetako tamin'ny rindrina eraka Antananarivo amin'le zavatra tsapako sy ny fahafantarako an'le hoe manino izy ty misy zavatra tsy mety tao anatin'iny crise iny, misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy dia nasiko ny anarako mihitsy tery ambany sady le tracta le anarana le navoakako te daholo ny resaka rehetra zay tatapoko ny orory mihitsy ny namako sasany tamin'izany hoe pastera. Ny orory mihitsy ny namako tamin'izany hoe pastera fa ino ny tetaonao ty ianao nga nanolotra an'io fa maninona ny manao an'ireny raha vonon'ny olona amin'ireny dia ahoana ka le zavatra ny soratako tao tena enjana be mihitsy entin'le hafanapo kanefa ny entina amin'le fitiavana ny firenena ihany koa, nanana amin'le fitiavana ny firenena. Fa tamin'izany dia efa hitan'Andriamanitra manao hoe karazana lehilahy mahafinaritra ty pastera Hertina Randriary Malala ity, karazana lehilahy tena ty firenena ity lehilahy ity. Andriamanitra tsy mifidifidy olona fahatany zany raha latsaina vavy. Hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama avy aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Raha latsaina vavy malala izaho dia nisafidy asa ianao, izaho dia nisafidy ho fitahina ho any amin'ny hafa, ho fitahina ho an'ny hafa. Fa tsy hanavesatra ny hafa fa tsy ahoana hoe ny fidy mba ho fitahina ho an'ny hafa. Ny fidy mba ho loharano ary fantatro fa raha misy ranabavy eto na rahalahy akan'izany plasy zany dia andro any amin'ity première mety ho aperaka Andriamanitra amin'izany toerana zany ianao. Raha misy olona eto isafidy hakan'izany toerana zany dia ho apetraka Andriamanitra amin'izany toerana zany. Amen. Fa io Andriamanitra io dia mahalala olona. Iza ny olona tsy tia tena, iza ny olona tsy mijery afa-tsy ny tena sy ny havany sy ny fianakaviany, ary iza ny olona mba mijery ny manodidina azy, iza ny olona mba mijery ny hafa, iza ny olona mba mijery ny firenena, iza ny olona mba mijery ny manodidina azy fa tsy ny tenany fotsiny. Andriamanitra dia mijery an'izany raha lasana vavy. Andriamanitra dia mijery iza ny olona tsy tia tena fa mahay mijery ny hafa ihany koa, mahay mijery ny hafa ihany koa, mahay mijery ny hafa ihany koa. Fa izany olona tsy tia tena izany fa mahay mijery ny hafa dia hain'Andriamanitra no anangana an'izany ho fitahina ho an'ny hafa.
ain'Andriamanitra ny manangana anao fitahiana ho an'ny hafa. Ho inona hoe ain'Andriamanitra ny manangana anao fitahiana ho an'ny hafa. Mazava sa tsy mazava? Enonareo ry havana, misy vola tsy omen'Andriamanitra anao mihitsy raha tsy mieritreritra hijery ny hafa ianao. Arakaraky ny angezan'ny vision anao ny anomezan'Andriamanitra anao ny fitahiana eo am-pelantananao. Arakaraky ny angezan'ny vision anao, manino hoe arakaraky nino hoe no anomezan'Andriamanitra vola ho anao. Raha ohatra ka ozy izy na hoe ho anasy ny vady aman-janako ihany, dia ozy ny tompo eo amin'ny 2 millions dia ampy anareo par mois. Sa tsy zany? Ohatriny hoe tozy ny tompo ampy anareo 2 millions fa efa ataonareo inona 2 milliards fa 2 millions dia ampy. Raha hoy ianao hoe za tompo te ho tonga fitahiana ho an'ny fianakaviako, dia ozy ny tompo hoe raha 2 millions tsy ampy fa tsy maintsy ho ampitombona ny budget anao. Zany io e. Raha hoy ianao hoe tsy afa-po amiko ny fianakaviako fa za hijery ny firenena ray manontolo, dia ozy ny tompo raha zay 10 millions tsy ampy fa mila trany amina milliard sy tena millions de centaines de millions anao. Zany ange hitanareo eno nge alefa re tairao le te akara tovy mafy. Alléluia, alléluia. Andriamanitra mahalala ny andefasany volany, any amin'iza ny tokony omena vola io, iza ny tokony omena vola. Andriamanitra mahalala ny vision antsika fa nitanjona eto tsy ameny ny posy ny pasteur, tsy hitahina ny fianakaviana na ny akona ny pasteur, fa nitanjona eto mbola misy olona marobe mila famonjena ny ambadimbadika rehetrarehetra. Ary fantary Jesosy tsara ny antony ananganana n'io trano ngeza be io, dia fatany tsara hoe aiza ny tokony andefasana n'ity fandehan-javatra ity. Alléluia. Vola ngeza 150 millions zany, fa tsy ny olona rehetra no omen'Andriamanitra an'izany, fa fantatr'Andriamanitra ny tokony omenan'izany. Raha mbola ny tenanao ihany ny fantatrao, raha mbola ny tokantranonao ihany ny fantatrao, dia zay sahaza ho anao no omen'Andriamanitra anao. Dia manino hoe fa rehefa manomboka mivelatra ianao hijery ny hafa, hitsinjo ny hafa, ary ny azo raha ny vision atao anatiko ato, mbola goavana, mbola goavana. Tena mbola goavana. Ary aza be fialonana fotsiny rehefa tonga le fandehan-javatra zay fa ho avy izy io. Raha lasaina bavy izy ity dia zao fitahiana ifampizarana. Teneniny eo aniranao fitahiana ifampizarana ny antsika eto hoe ianonareo raha voaray anao zay toroteny zay dia mampahery anao aza ty tena. Miala amin'ny tenanao rehefa mijery ny tenanao dia miala amin'ny tenanao, miala eo amin'ny akonanao, fa manombo mijery zavatra lavitra be. Manake ho fitahiana ho amin'ny Madagasikara raha latsana bavy. Manake ho fitahiana ho an'ny Madagasikara. Ary zany ingeny nahatonga an'le tantara atao amin'ny Estera. Hitanareo haitsika io tantaran'i Estera io. Estera dia vadikely ny mpanjaka, vadikely ny mpanjaka Estera, mpanjaka ny Babilônia. Mpanjaka nino hoe tamin'io fotoana io nefa ny zanak'Israely babo tany Babilônia
babo tany Babilôna. Fa saingy zao ny mpanjaka ndray tsy nalala hoe avaiza ny fehiviny ty vadikeliny ty na avaiza, tsy nanontany an'izay fa de vadikeliny fotsiny aloha Estera vadiny. Inona ny zavatra nitranga? Namoaka lalàna ny fitondram-panjakana tamin'izany, namoaka didy amandalàna manao hoe ho aringana ny jiosy rehetra eraky ny fanjakana. Atao ina hoe ho aringana ny zanak'Israely sy ny jiosy rehetra eraky ny fanjakany Babilôna ho aringana. Estera nefa vadin'ny mpanjaka. Fa nisy lehilahy anankiray tao anadahany rahalahan ray ny Estera, Mordekay ny anarany. Io Mordekay io ndray tompoko de zao tena tian'le firenena jiosy. Nitomany any Romanalina, mitaraina ny Romanalina eo tongotr'Andriamanitra ho an'le firenena. Jesosy io ho aringana ny firenena e. Tompo Andriamanitra ho aringana ny firenena e. Idiro an-tsehatra tompo. Va ao ny olana Jesosy midira ianao tompo, mivavaka foana Mordekay. De indray andro izy niresaka tamin'ny Estera. Estera, ianao ane vadin'ny mpanjaka e. Lazao amin'ny mpanjaka ho foanana zany dekret zany, ho foanana zany note zany hoe handringanana ny jiosy. Lazao amin'ny foanony zany hoe misy eo amin'izay ianao ry Estera. De Estera saika mbola hiafokafo, tsy vitako zany ozy izy Estera, tsy afaka anao an'izany maty ara mitsofoka eo anoloan'ny mpanjaka. Fa i Mordekay tsy nanaiky. Zao tsara ny teriny Mordekay, enonao tsara eo andininy faefatra ambin'ny folo, andininy fatelo ambin'ny folo. Ary Mordekay nampitondra valiny ho an'i Estera hoe aza manao anakapo fa ho afaka mihoatra noho ny jiosy rehetra ianao saingy ohatran'ny mpanjaka. Fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro zao de isy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny toeran-kafa ho an'ny jiosy. Fa ianao sy mpianakavy ny rainao kosa de ho aringana. Ary iza moa ny mahalala fa angamba ho amin'izao andro zao mihitsy no nanany ratananao ho ao amin'ny fanjakana. Halleluja. Mordekay tena tia ny firenena. Ary izy de naniry an'i Estera manao hoe mietsea ianao ry Estera, mietsea ianao. Fa raha tsy hetsika ianao de zao isy famonjena ihany ho an'ny jiosy avy any amin'ny toeran-kafa. Fa ianao sy mpianakavy ny rainao kosa ho aringana. Mietsea ianao ry Estera. Fantatry Mordekay tsara fa ny olona tia ny firenena tsy maintsy misy lalana sokafan'Andriamanitra ho azy foanao. Ny olona tia ny firenena tsy maintsy misy lalana sokafan'Andriamanitra ho azy foanao. Zany na tonga azy ny teny teto fa raha angina mihitsy ianao, fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro zao de isy fahafahana sy famonjena iseho ihany avy ao ho an'ny jiosy avy any amin'ny toeran-kafa. Fa ianao sy mpianakavy ny rainao no aringana. Fantatry Estera, fantatry Mordekay azafady fa ny olona tia ny firenena tsy maintsy anokafan'Andriamanitra lalana mandrakariva foto. Ny olona tia ny firenena. Alleluja. Ary jere anao ny toy an'io tantara io. Ny toy an'io tantara io de tsotra ihany. Tsy naringana ny jiosy, izay ny toy fa ireo nanana eritseritra andringana ny jiosy, ireo ndray ny naringana. Ary ilay prime ministre iza hoe izay ny eritseritra andripaka ny jiosy, nitapahana ny tenda naantsona teo ambonin'ny hazo, maty io prime ministre io. Fa i Mordekay tian'le firenena indray no nasandratr'Andriamanitra ho lasa prime ministre tao tany tao Babilôna. I Mordekay indray no naka amin'ny plasiny. Ry havako, za mampahery anao manomboka androany voalohany volana me
mandra-pialanao eto ambonin'ny tany dia mivavah foana ho an'ity firenena malagasy ity, mivavah ho an'ny fanahin'ny olona, mivavah ho an'ny Madagasikara. Zay ny voalazan'ny Jeremia 7:20, mivavah ho an'izany firenena izay nampandehanako anao ho babo zany. Fa raha miadana izany firenena izany dia ahoana? Dia mba hiadana ihany koa anao. Za manasanao mivavah ho an'ny firenena raha lasaina bavy manomboka androany. Tsy hoe atao anatin'ny krizy ty ihany. Ahoana hoe? Tsy atao anatin'ny ty krizy ty ihany. Fa na hiva ny olona na tsy hiva, hivavaka ho amin'ny firenena foantsika raha lasaina bavy malala. Izany resy lahatra an'izany izy. Amen sa tsy amen? Mivavah ho an'ny firenena foana. Fa misy tombontsoa goavana. Ny amin'ny fitiavana ny firenena misy tombontsoa goavana. Ny olona tena tia ny firenena misy tombontsoa goavana. Misy hidina hoe azafady? Ho an'ny olona tena tia ny firenena. Ry pastera isany, za mampirisika anareo, velaro ny vision anareo. Raha mbola teo ampiasaina Andriamanitra, fa ny mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra sasany ene be fialonana fotsiny, ary tsy mampiasa azy Andriamanitra tsotra ihany, tia tena. Manina hoe? Tia tena. Manokatra fiangonana izy tsy ho an'ny firenena, fa manokatra fiangonana izy mba azahoany vola. Ary ny mpanompon'Andriamanitra mpitoro teny takizary tsy lasa lavitra. Manokatra an'ilay fiangonana izy tsy noho ny fitiavana fanahin'olona hamonjy olona, fa fafolo-karena sy fanaty zay ihany. Zay ny masaka ho an-tsainy fitiava-tena. Ary azaka agy ianao fa miezaka izy mitoro teny ankalamanjana, miezaka izy mitoro teny ery, fa tsy mahita vokatra. Avelan'Andriamanitra hiady rery izy, satria fantatr'Andriamanitra ny ao am-pony, satria fantatr'Andriamanitra ny ao an-tsainy fa fitiava-tena. Fa raha misy pastery eto anomboka tena marana vision goavana ho tia an'ity firenena ity, ho ampiasain'Andriamanitra zany mpanompon'Andriamanitra zany. I David angery avany ka tany ampiandrasan'ondry taiza hoe? Taiza? Fa izy nanana fitiavana an'ilay firenena izy. Nanana inona? Nanana fitiavana ny firenena izy. Ka na dia tany ampiandrasan'ondry ary izy, izy nanana fitiavana an'ilay firenena. Izy ny sanjoro teo an'ilony Goliata. Nanina hoe? Sanjoro teo anatreny Goliata. Izany ny natonga an'Andriamanitra. Izany ny natonga an'Andriamanitra nanendry an'i Davida ny hafarany ho lasa mpanjaka ny Israely. Ny fitiavana an'ilay firenena. Ninona hoe? Fitiavana an'ilay tany razana. Ry havana, aza varina miady fotsiny ianao amin'ny vary raiky lao isan'andro. Aza varina miady fotsiny amin'ny karamanao sy ny fisondrotana karama. Izy aminareo reo mpiasa mpanjakana atsangana hoe ny tanana. Zay mpiasa mpanjakana atsangana hoe ny tanana. Mba mitsangana kely hoe zao. Aza varina fotsiny ny amin'ny karamanao. Aza varina miady amin'ny fiainana. Fa izao manombo manomboka androany hivavaka ho an'ny firenena. Manana fitiavana n'ity firenena tsika ity raha lasaina bavy. Manana ny fitiavana ny hafa. Ahoana hoe? Atomboy amin'ny namana eo anilanao eo, atomboy amin'ny olona manodidina anao. Ataovy aleloia zany. Atomboy amin'ny mpiara mivavaka aminao ny fitiavana n'ity firenena ity. Fa sahako milaza aminao ho tahin'Andriamanitra amin'ny fomba tsy ho takatry ny saina ianao raha lasaina bavy. Tena ho tahin'Andriamanitra ianao. Ahoana hoe? Tena ho tahin'Andriamanitra. Zay rehetra irinao ihany no tonga aminao. Amen sa tsy amen? Zay rehetra irinao ihany no tanteraka aminao.
raha lasana vavy malala za dia miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy aza ty tena mijereny hafa tena mianara mihitsy tsy mila mijanona anatina fitiavatena fa miala amina fitiavatena manina hoe miala amina fitiavatena resy lahatra amin'izany ve nareo miala ao anatina fitiavatena mety sa tsy mety zay za tena resy lahatra zany mety tsisy pastera heritreritra an'izany fa za zao manomboka miheritreritra an'izany satria za mbola te handeha lavitra amen te haninona hoe te handeha lavitra ary mivanginy tompo amin'izany atato ato mandany mihitsy vola dia tena hikarakarana an'izay pastera rehetrarehetra na hivaiza izy navaiza za zany resy lahatra an'izany hoe tena vitan'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany ataovy alleluia izy abinareo mba mety resy lahatra abinany ary iza ny atoko mpanohatra momba an'izay resaka izay za mino fa tsisy anohatra za mbola te handeha lavitra za mbola tsy nandray amina miliara fa ohatrany maniry andray amina miliara raha lasaina vavy malala ary tsy miliara ray tsy miliara folo fa mba manina raha mbo amanjatonjato miliara mihitsy misy olona dia misy olona tsy mahazo an'izany resako zany mihitsy fa hiandro délivrance fotsiny izy mampimetsika raha lasaina vavy indraindray tsy tafiditra amin'izany resaka zany mihitsy izy tsy mety alohany mety zareo inona ary zany resaka pastery ty zany tsy azoko mihitsy ange raha lasaina vavy manekeo fitahina ho amin'ny fianakaviana sy ho an'ny hafa manekeo fitahina ho amin'ny firenena manekeo fitahina ho amin'ny manodidina anao izy zany resy lahatra an'izany izy manekeo fitahina ho amin'ny manodidina anao izy zavara tsy omen'Andriamanitra anao mihitsy amin'ny alalan'ny ataka raha tsy mijery ny hafa ianao za zao manana faniriana amin'izay tory teny any an-dafy ary dia zany mahatonga vazaha efa manomboka mitsofoka atao amintsika ato misy vazaha anankiray nresaka tamiko izay dia zao ny nataony pastera raha ianao izy izy no hoany aminay dia ho resako mpitondra fanjakana rehetra ao aminay satria tena faly izy ozy izy raha ianao zao no tonga any aminay any ary tonga dia fitondram-panjakana ray manontolo mandray anao any amin'ny aéroport any ka ao amin'ilay firenena zareo koa tena mivavaka be daholo le olona ao tena mivavaka be le hatrampitondra fanjakana rehetra ao amin'zareo tena mivavaka be
dia raha ianao zao pastera ozy izy ny tonga any fa hiandra ny décision-nao sy ny fanapa-kevitra fotsiny ozy izy raha vonona ianao dia tonga dia ho resahako fa tonga dia ny gouvernemanta no mitsenanao any halleloia zany nataon'le anabavy resaka anamizay fatany tsara le izy dia izy moa ao anatin'le izy dia fatany tsara le izy dia zany ny asaiko tsy hoe manam-boly tsika hividianana roplanina fa manana vision tsika hitory-teny hatrany aparantany dia efa sura fa ny hélicoptère sy ny Boeing nefa ao ambadimbadika ao atavy alleluia tsika tsy miainga amin'ny vola fa tsika miainga amin'ny vision rira lasenabavy raha mbola ny tenanao ihany ny fantatrao dia izay sahazanao no men'Andriamanitra anao dia ina hoe izay sahazanao no mena rehefa nomboka hijery ny fiangonana ianao hoe vahaony oloko hiara iasa ny vahaony oloko a hiara iasa ny fananganana trano a ain'Andriamanitra ny atao aminao ihany koa eny ianareo amin'izany fa zavatra rehefa ianao no teny hoe hiara iasa amin'ny fiangonana dia ozy ny tompo hoe ao ary ho tendreko ianao ary ho mpiara-miasa dia ozy ny tompo hoe ajanao ny portefeuille kely kitabo kely ohatrany fa makapoketra ngeza be ampidinako azy amen sa tsy amen rehefa ozy izy etina hoe niany firenena ray manontolo mihitsy mila vonjeko amin'ny alalako dia atomboy any amin'ny kely aloha fa zay matoky amin'ny kely mpanapaka enao ary ve olona tsy mahafoy akory eto mahita ny olona sahirana kaikinao anao mahita ny ravavinao tsy manako hoaniny ianao ao tranonao misy rokotapo izy mangataka rokapoka aminao dia ozy izy ianao rovina no averin'ny ravavy aloha ny rokapokako ny rokapoka aza tsy fona menan'ny olona dia ahoana ny eritreretan'Andriamanitra fa ianao fitahina ho amin'ny Madagasikara anome amina miliara fa tsy maintsy hitan'Andriamanitra amin'ny toetranao aloha fa herinao dia anaiko fitahiana ho an'ny hafa tsy maintsy hitan'Andriamanitra zany zay Andriamanitra vo afaka aminao zavatra atomboy zay ty natonga nanteny hoe atomboy amin'ny namanao atomboy amin'ny rahavavinao atomboy eo amin'ny tokantranonao amin'ny fianakavianao sy ny manodidina anao atomboy atao anatin'ny fiangonana misy aminareo ireo niazakazaka fotsiny nanoratra an'le hoe za ame somaoray ame fasika zao ame anty fa mandray karama ianao fa tsy sa na azo vola ianao fotsiny izy ianao hoe tena okaloka fa nanoratra ianao ny fanirinana nanao fa mifanapa-kevitra tsy anananao ahoana ny eritreretan'Andriamanitra fa ianao omena amina miliara fa ho fitahiana ho an'ny Madagasikara tsy azon'Andriamanitra eritreretana eto ary ianao olona tsy sa manapa-kevitra kory fa Andriamanitra mijery an'izay alleluia fantatra fa tsy dia ianareo rehetrarehetra no tonga fitahina ho an'ny firenena fa fantatra fa misy olona vitsivitsy ao tena ho atsanga an'Andriamanitra mihitsy ho fitahina ho an'ny manodidina azy ho an'ny firenena satria manana fitiavana manana ina hoe manana fitiavana n'le firenena manana fitiavana ny manodidina azy zay ihany ingery havany ato amin'ny fanompoana ny tompo ato dia miainga amin'ny fitiavana iengany ianao le karazan'le olona tsy ho tia tena zany fantatra fa mbola sahirana ianao raha nabavy misy rahalahy eto mbola sahirana rahalahy fa na dia mbola sahirana ary ianao tapao ny hevitra ho tonga fitahina ho an'ny manodidina anao enao
aza mamiteny hoe zary ty ry paster volako mbolatsy za mbola zao nitrosary za raha mbola ny ekôla aza mpianatra aza mamisavisany zaka fa rehefa napakevitra fotsiny androany hoe ho fitahina ho amin'ny manodidina dia raiso zay fanapakevitra zay fa ao ambadika zay Andriamanitra mitahitrinao amen fanapakevitra ihany fa fanapakevitra mila raisina inona hoe ny antony nazahoantsika n'izao zavatra rehetra zao za tena miangavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy aza mijery ny vato tanana sy ny opela tanana fa sahi mandray fanapakevitra anana fitiavana n'ity firenena ity fitiavana ny manodidina anao dia mialahy amin'ny tenanao raha te ho tahiny tompo mialahy amin'ny tenanao aza ty tena aza ty tena aza ty tena io tena zava-doza io ary io no mibloke ny fitahin'Andriamanitra amintsika averiko io fitiavatena io no mibloke ny fitahin'Andriamanitra amintsika manina hoe ny fitiavatena no mibloke ny fitahin'Andriamanitra ho antsika raha nytoroteny re anareo eto angere olona raha ny vavaka ataontsika eto maro aminareo nefa tokony tsy ampalahelo zany tsotra fa ny olana dia zao tsy samy mandray fanapakevitra ianao ohatratry ny hoe tsika zany mbola le tsika ihany tsika le mbola hoe tena za ihany mahazo vola dia za ihany mahazo an'izao dia za ihany mahazo tsy mijery nizanizy zany tsy mijery zay miainga aminareo plaintan reto miainga amintsika paster zany toroteny zany mba firy aminareo reo moa zao no mba nanome vola namboarana trano firy amintsika paster firy amintsika ireo no mba nanome vola hoe ty mba anaovana any reo fa tsika zany mieritreritra foana hoe za tsy miteny hoe tsisy nanome mihitsy tsika fa nisy nanome fa vitsy zany ingery paster lesona ho antsika inge zany tsika zany ohatra ny miandreo ny anay ary ny volanay ohatra zao ko zay ary zao raha latsy zany ho tsy zany raha te ho tahin'Andriamanitra miala amin'izany aza mieritreritra hoe zay plaintan ka zay ary plaster kay zay ary ny volana nefa zay plaintan mananareo misy nanome 200 nareo misy manome 500 ohatrinona tamin'ireny nangoninareo anaovana trano nga moa nisy ny teny te tsy maintsy mandoa ray taonina avy somo fa na dia 200 aza na dia 500 raha mahazo briky anaky 5 zany ataovy aleloia mafy milaza ve tsika pino reo fa tsy mba manana 500 ianao mba hividianana briky anaky 5 mino fa mba manana zao manombo manapa-kevitra mialahy amin'ny tenanao manina hoe mialahy amin'ny tenanao manombo mijery ny hafa zany zavatra resahako ohatranao zany angera lasainambavy fiainako ane zany ary za tsy ty tena dia zaraiko aminao zany hoe mba hitahin'Andriamanitra atinao mba ahoana hoe fa tsy mety amiko ny hoe za tahin'ny tompo fa zangy za hitanao hoe tena tahin'Andriamanitra ny ay za tazanao io tena tsy zavatra mahory a reo mpanao politika eto Madagasikara efa vereviziko lavitra daholo reo raha fiadanam-po raha filaminantsaina vereziko lavitra reo fa tena tahinan'ireo za tazanao io tena tsy haiko tsony hoe tena zany lanitra zany mbola tsy hitako fa miadana sambatra milamina nefa tsy tiako ho asa amirery zany dia zaraiko anao
dia omeko anao ny lakle mba mijereva ny hafa teneniny eo anilanao mba mijereva ny hafa hoe aza dia diso mijery ny tenanao fotsiny sy ny akonanao sy mba amin'izany ianao zary olona tena eo anatrehan'ny tompo a tompo mo mahalala an'izany fa tena ny azo ho Jesosy zao a tsy vitany hoe laharana voalohany fa tsy ataoko milahatra amin'ny tokantranoko mihitsy zany ny ahy tsy ataoko hoe Jesosy ny voalohany dia ny tokantranoko ny faharoa fa tsy afaka milahatra oatra zany fa raha Jesosy ny voalohany dia za tsy miteny hoe misy eo anelanelany fa ny tokantranoko mety mbola any amin'ny laharana fahatelonjato any tsy hoe misy eo anelanelany fa tsy azo ampilarina fitiavako an'Andriamanitra mihitsy ny tokantranoko tsy sahako miteny hoe Jesosy ny voalohany dia ny tokantranoko ny faharoa tsy sah miteny an'izany fa tsy azoko refesina mihitsy ny fitiavako an'Andriamanitra ary zany ny anisan'ny tsapako ihany hoe mba hitahian'Andriamanitra amin'ny lafindrizy mirary raha mirary mba tsy ho iza ihany no andrombaka fahasoavana fa itsika menaka avy amin'ity premiera mety ity fotoana androany ity fotoana fandrombana fahasoavana fotoana manahoana hoe fandrombana fahasoavana ho antsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitoam-bavaka lehibe ho amin'ny andavanandro ny talata amin'ny 12 ratoandro dia isy délivrance goavana arahana fametratanana lehibe iaraha amin'ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny Amity Chapel International ny alarobia kosa dia iarahana amin'ny pasteur Frederika Randria miakatra fotoana iray goavana zay iandrasantsika n'ilay hoe sekolony fitahiana ianarantsika zavatra be mihitsy makasika ny fahasoavan'Andriamanitra ny fitahian'Andriamanitra ho amin'ny tokantranonao ho amin'ny fianaran-janakao ho an'ny hoaviny tanora sy ny rehetrarehetra ianarantsika isaky ny alarobia amin'ny 12 ireo rehetrarehetra ireo dia ho totosaina etsy amin'ny mongo te andrefanambojanahary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao